resaka momba manao éducation sexuelle. Maninona izany manao an'ity vidéo ty? Tsy mahay manao ve ny gasy? Matoa mampianatra ny resaka momba ny fanaovana. Tia, fa maro loatra ireo mère célibataire eto Madagasikara. Raha mandinika tsika any amin'ny fiarahamonina dia maro loatra ny ankizivavy solafaka. Betsaka loatra ny ankizilahy kely mijanona fotsiny amin'ny fametavetana ny zazavavy, tsy mahafantatra ny vokany. Ny zaza anankiray nefa rehefa tsy niriana, na izy miteraka insécurité ao amin'ny fiarahamonina, na izy miteraka vesatra ao amin'ny fianakaviana. Taddio fa mirongatra ny insécurité eto Madagasikara amin'izao. Eto Madagasikara koa dia fada no miresaka fananaha, nefa za mahita fa ny gasy koa dia vetaveta. Tian'io zavatra io tsika oka tsy fandainga. Ka androany za tsy mila commentaire manatsaratsara anahy, fa na ianao manakia, na ianao manontany ny zavatra tsy azo amin'ity resaka ity. Tsy maintsy raisiko raha nidedaka sy misekoseko zaninona ny andraikitra androany. Misy mila foana ity vidéo ity, fa rehefa tsy mety aminao dia zapeo fotsiny. Voalohany, tsy tsara amin'ny vehivavy ny misasa amin'ny ranon'ny vovo, rano amin-davadrano zany, satria be calcaire reny dia tsy mety amin'ny flore vaginale. Aza gaga raha somary tsy afaka fofona ny fivavinao raha toa ianao mampiasa an'izay rano izay. Faharoa, na 3 cm na 3 cm ny halavan'ny lehilahy dia mampivoaka foana io. Tsy ny alehibeany no mitondra an'io. Na mbola virjary ianao ka manao voalohany dia mitotona ao anatin'ny ovulation anao, na amin'ny fotoana mahalonaka, dia bevoka ianao fa tsisy resaka rehefa nalefa tany ilay zavatra. Fahaefatra, ho an'ny bandy, rehefa mbola tsy vonona ny taiza na mbola tsy vonona ny moyen dia ny tsara indrindra tsy manao amin'io fa be da be mifandrika ao anatiny. Milay manatsofoka an'io zavatra io, fa misy risque be da be koa nefany. Ao anatin'izany ny MST sy ny sida sy ny rehetrarehetra. Fadimy, ny kapoty dia tsy mahary 100% amin'ny fahabevokana. Misy fotoana io kapoty io rovotra, indrindra fa rehefa tsy mando tsara ilay zazavavy. Misy fotoana izy io taraiky any rehefa tsy mando tsara koa ilay zazavavy nefa ny lahy fa tonga. Donc mahabevoka izany. Possible vao mitsofoka io dia bevoka ianao ry zazavavy satria misy mibandy 3 minitra dia vonona. Misy an'izay mifanintona kely indray indroa izay io tonga dia taraiky ianao. Ary iny nefa matetika dia tsy voafehan'ny lehilahy. Tsy mahamenatra mividy kapoty. Matoa elahy mbola menatra mividy kapoty dia tokony mbola tsy manao elahy satria elahy zany mbola tsy matotra. Na boto samy boto ary any amin'ny fiarahamonina dia afaka mifampanontany ny zavatra tsy hay hoe ahoana ary ity mifandeha an'ity sirisiri fa tsy tokony atao mahamenatra izany. Olana mantsy eto Madagasikara raha hoe boto be lahy dia manontany amin'ny bandy akaman'lahy zany hoe olty efa ahoana tsara ity fipetraky ny ovulation amin'ny vehivavy ohatra. Dia manontany tena ilay bandy hoe elahy ity ve ao tsara, elahy ve anona sy ny anona sy ny anona, aloha fanohana ny amin'ny resaka tsara. Fahaenina, ny ovulation dia 14 jours avant ny règle. Averiko, 14 andro mialohan'ny règle ny atao hoe ovulation. Nampianarina antsika tany ampianarana dia hoe 28 jours ny règle amin'ny vehivavy. Iny nefa en général, fa misy ny vehivavy isaky ny 2 volana, indroa isan-taona na indray mandeha isan-taona no mandeha fotoana. Dia na 2 volana ary izy vao tonga fotoana dia 14 jours alohan'ny règle foana ny ovulation. Na 20 jours aza ny cycle ny vehivavy anankiray dia 14 jours alohan'ny règle foana ny ovulation. Midika izany fa tsy dia azo atokisana loatra ny fanisana andro rehefa manao. Misy fotoana ny vehivavy tsy fantatra elahy mihitsy izany hoe roviana ny ovulation dia lahy nefa mandefa any. Dia aza miseho milay na tsy haiko, miseho mafy be hoe kobontsika ny tena fandehana io dia tsy tratra amin'io zany tsika, fa firifiry ny ray aman-dreny voafandrika tamin'izany resaka izany. Ny tsara indrindra raha hisoroka voka dia 5 jours aorianan'ny fahavitan'ny règle ao anatin'ireo zany no misy chance kokoa hoe tsy habevoka an'ilay vehivavy. Ny ankoatran'izay dia mbola sarotra be satria ny spermatozoïde mitserinayna lehilahy konkoa dia velona hatramin'ny 3 ny spermatozoïde lahy ary 5 andro ny spermatozoïde vavy rehefa tafatsofoka anaty fivaviana dia kajikajio arak'izay. Donc ny tena tsara na tsy manao na tsy alefany na mampiasa kapoty. Fahafito, rehefa tonga ny lahy dia tsy averina tsoboka kely any indray avy eo rehefa nitsoahana. Avendrana n'izany fa mbola misy taraiky ao anatinatiny ao, eo amoromorony eo. Averiko, rehefa nitsoahana ilay izy dia tsy averina tsoboka kely intsony avy eo. Fahavalo, ho an'ny vehivavy,
Tsy misy tsara noho ianao miaro ny fahadiovanao, satria ny bandy eto Madagasikara dia mifampiresaka ny ambadimbadikany hoe efa dabaloka ianao na ohatran'ny diso ny ohatran'ny ry ianao rehefa avy niaraka taminy. Sady tsy ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny vehivavy mandeha mafy no tsy mahasoa anao io. Rehefa miaraka amin'ny bandy be da be ianao dia miova ny fofony eo ambany io, satria miaro tena ny flore vaginale ary betsaka koa ny zavatra maty eo ambany ao. Dia aza gaga raha ohatra ny fofona fahatsaka ny fofon'ny fivavianao nefa ianao mandeha makary sy makary. Tsy miteny akory hoe matohatra ny fofona fahatsaka izay ny fivavianao dia tsy maintsy izay ilay izy. Fa ny tsara indrindra rehefa misy zavatra tsy normal, rehefa mamofona, rehefa tsy ara-dalàna, manatona dokotera, tsy mamenatra izany. Efa nahita fivaviana be da be mihoatra lavitra noho io anao io ny dokotera mandray anao ka aza atao mahakomplekse izany. Ny lehilahy koa torak'izay, raha mitsomoka ialahy, raha misy problème ialahy amin'ny fahasalamana, manatona dokotera. Na vehivavy na lehilahy ilay dokotera mandray an'lahy dia asehoy anazy ny problème fa tsy mamenatra izany. Raha araka ny fiarahamonina malagasy, raha ny tokony ho izy dia tsy mahazo miray ny lahy sy ny vavy raha tsy rehefa vita mariage, raha ny tokony ho izy ho aho. Raha mbola tsy nisehatra tao anatin'ilay firaisana ianao dia ny tsara azomo izay zavatra izay, azomo izay tokony ho fomba fisainana malagasy izay hoe manambady alazany loha vao mibaiza, izay ny tena marina. Ny fihinanana pilina amin'ny vehivavy dia tsy tsara atao matetika ary tsy mahasoa io, misy effet secondaire io, manimba ny tranon-jaza io. Ekena fa mahabe nono io fa nefa manimba ny tranon-jaza. Rehefa zatra mampiasa an'io matetika ianao dia mikorotana ny siklanao, manimba ny fofona arỳ ambany arỳ io, manimba ny tranon-jaza. Tsy tokony atao matetika, tsy tokony atao mihitsy ary moa izany ny tokony ho izy. Tandremo fa ao aorianan'ny fampiasana pilina dia mety tsy hahazo zaza intsony ianao. Mahafaty, tena mety mahafaty directement ny fanarana zaza ary mety tsy hampiteraka anao intsony mandrakizay. Anjaranao ny safidy, fa matoa ianao vonona mibaiza dia vonona amin'ny conséquence. Day le retsy.